mitovitsony ilay sofina miaino izay lazaina avy amin'ny brofobia sy ny olona miteny any amin'ny fiangonana FPV Memoria. Riza loatra sy miary arena mafy tsy mba
mety ho afapo toa mikely aina fatratra amizay moralo ka ny vola sy ny arena no mipaiky o ny fo izay kasaina tolavorary avoko tototeny loatra raha tsy zany misy andoatra ary miezakatrany mankambamy ny fiainana tany nefa tsy fantany hoe ho an'izay ariny zany ampafantaro ay izay mety afarako sy izay rehetra ohatriny androko aoko fantatro fa olokandalo andehanako mahitsy eo aminao ny fiainanao te mihinana sy matory fa ny fanahinao mahantra sady ory tsy mieritreritra sy misaina hoe ny fanahiko mitaraina fa ny nofo mety maty no karakaraina de mihevitra sy mampiseho ny tena ho ambony kizany fantrany zany de tsy tsarony intsony ny fiainana eto antany de misy farany sy manampetra ny fahafatesana mitovy any olon-drehetra ka oyo hoe ampafantaro ay izay mety afarako sy izay rehetra ohatriny androko aoko fantatro fa olokandalo andehanako mahitsy eo aminao ampafantaro ay izay mety afarako sy izay rehetra ohatriny androko aoko fantatro fa olokandalo andehanako mahitsy eo aminao ka oya hoe ampafantaro ay izay mety afarako sy izay rehetra ohatriny androko aoko fantatro fa olokandalo andehanako mahitsy eo aminao aoko fantatro fa olokandalo andehanako mahitsy eo aminao aoko fantatro fa olokandalo andehanako mahitsy eo aminao
mahitsy eo aminao. Bitsika ny fanana. Indray ny tompo amin'ny ora sy fotoana mba fo manao ahoana no entinao miona ilana sitraka aminy fa sitrany sy maminy raha diany anio ny fonao mba madio sady tsara omana tsy misy fialonana. Ho avy indray ny tombo amin'ny daty sy ny ora mo ahita moramora fo mahitsy sady mora ka ho tena ankasitrahany sy hotely ny fanahany ary koa raha tsorina finoana mafy tsara orina. Raha ho avy ny mpampakatra ka hitondra sy hampiakatra ny fofombadiny hiakatra ary hiaraka amin'ny tenany ho any an-danitra fonenany va ianao mba efa vonona ny hitoetra sy ny onona hiatrika ilay paradisany va ianao koa mba isany. Raha ho avy indray ny tompo ary tsy hitarehetra fa ho hitany rehetra amin'ny ora sy fotoana tsy maintsy isiany izany mo izy mba hahita finoana ety ambony tany. Nefa misy fanao iray hitenena n'Andriamanitra, eny fanao roa aza nefa tsy tandreman'ny olona izany dia nofo sy ny tsindrimandry amin'ny alina raha sondritory ny olona ka reniko eo ampandrina. Joba 7:4 sy ny 5:10. Miteny amin'ny nofy Andriamanitra, miteny amin'ny nofy Andriamanitra, fandarana iray hitondrana ny fanazavana amin'ny hevitry ny nofo rehetra. Arahanao eto amin'ny onjam-peony 105.6 radio Fiotazantsoa isaka ny zoma alina manomboka amin'ny 7 ora iaraha aminao amin'ny pasteur Dada Randrenatoandro Jean Joseph. Miteny amin'ny nofy Andriamanitra, miteny amin'ny nofy Andriamanitra. Eny ary dia falibe indray zahay miarabantsika tsirairay avy ary mamangy antsika amin'ny alalan'izao onjam-peo ny 5:30 enina izao mazava ho azy rehefa soma alina amin'ny 7 ora takan'izao pasteur Miora Randrenasolo dia ny fandaharana miteny amin'ny nofy Andriamanitra iarahantsika amin'ny Dada Randrenatoandro Jean Joseph no hoarahantsika eto amin'izao onjam-peo zao. Maro dia maro ny taratasy izay mbola tsy voavaky tamin'ny heriny
tsy latsak'izay ihany ko ny taratasy efa tonga eto am-pelantanana dia ho izahantsika ho alahatra arakarak'izay filaran'izay ny famakiana ny taratasy a miarabantsika tsiraray avy ary dia manonona ny fahasoavan'i Jesosy ho amin'ny isam-batan'olona sy ny isa-tokantrano miaraban'ny pasteur Miora miaraban'ny dadana Andrinatoandro ihany koa ampitiavana no iarabanantsika rehetra indray tratran'ity zoma alina ity iaraka eto indray tsika mandritry ny ora iray sasany eo na ora iray eo amin'izao fandarana manokana izao hoe miteny amin'ny nofy Andriamanitra miarabanao Ralanjato ary miarabanao koa dada Andrinatoandro miaraka aminay eto amin'izao fandarana mahafinaritra dia mahafinaritra izay fa iandrasan'ny olona be dia be ary misaotra nareo fa betsaka ihany koa ianareo nefa miresaka aty aminay fa nahazo valimbavaka izay ianentanana antsika foana Ralanjato ny hoe afaka manoratra ihany koa tsika ny fijoron'ny vavolombelona mba ho fampaherezana satria izay no antony ity fandarana ity mba ho fampaherezana ntsika rehetrarehetra hoe tena manana fahasoavantsika nomen'Andriamanitra ny dada Andrinatoandro afaka mandika nofy ihany koa afaka mianatra n'izany koa tsika rehetrarehetra ka dia samotsara daholo tsika rehetra eo ampanarana an'izao fandarana izao miarabanao dada saotra doko miaraba mpiaino rehetrarehetra ny olona tia mandala ny tenin'Andriamanitra sy ny hevitra Andriamanitra indrindra fa nitoroe lalana avy amin'Andriamanitra izay tena maha-kristianina ny kristianina saotra tompo dia engany hitondra fahasoavana ho antsika rehetrarehetra zany mialohan'ny zavatra rehetra moa dia vavaka mazava ho azy no manomboana azy ometsika ny dady zay fa tsarainy no manamarika hoe ny tenako Ralanjato sy pasteur Miora zany no hiaraka anentana n'ity fandarana ity napafikely natasamoa tsy fa lasa nanao précan any ambanimbany vohitra be any izy dia zay mirala mianaka zany no hiaraka eto avy hatrany dada dia ndaotsika hivavaka anomboana an'izao fotoana izao vavaka sika faly dia faly izay Jesosy eto ambon'ity latabatra ity hiaraka aminao indray ianao manko nilaza efa hatramin'ny ela mihitsy hoe mba anontanio ny zavatra rehetra na ny zavatra ho avy aza ary dia manontany foana raha mbola kristianina betsaka ny mahazo valiny betsaka ny tsy mahazo valiny misaotra anao kosa nefa raha izay FPVM na inona nangatana taminao dia nahazo toro-hevitra nahazo toro-lalana ary tena nahazo fitarian'ny fanahy masina amin'ny fomba mahagaga mihitsy ahafantaranay izay tena sitraponao Andriamanitra ka dia mangataka aminao mba hanenika amin'ny fon'ny olona tsirairay avy mba handraisany azany teny sy afatra masina izany ny anaranao ny angatahako izany Jesosy amen eny ary anaraka hira anankiray tsika ho fisolo ny fifandraisantsika tanana indray amin'ity alindalina ity dia aorian'izay tsika mitoy amin'ny ny fandarana ny tampany voalohany no somary iresaka kely satria nisy zavatra somary nafanafana niseho tamin'ny fiainan'ny fiangonana dia ararotontsika eto ny fandalovan'ny dada mba hitondra fanazavana ny amin'izany rehetrarehetra izany aorian'ity hira anankiray ity ndahoaroarahantsika izay hira zay pasteur vavaka raha misy marary manomera misy tsy manambary miara-mifaly miara-mijaly miara-ory miara-tsy matory mifampitondra mavesatra Jesus iray vatsy iray aina ray fino ray fanantena zany no sanak'Andriamanitra miarady mifankaty lavitry fitiavantena ary tsy mitsara velasy zany no sanak'Andriamanitra miarady mifankaty lavitry ny fitiavantena
manambary miaramfaly miaramjaly miaraory miaratsy matory mifampitondra mavesatra fodiaondro avy am Jesosy iray vatsy iray aina ray fino ray fanantena zany no zanak'Andriamanitra miarady mifankaty lavitry ny fitiavan-tena ary tsy niatsara velatsy zany no zanak'Andriamanitra miarady mifankaty lavitry ny fitiavan-tena ary tsy niatsara velatsy mifampitantanoany an-danitra samy zanak'Andriamanitra mifampitantanoany an-danitra samy zanak'Andriamanitra misaotra ny ralanjato isika tao anatin'izay hira izay ary tsy ampiandrelanareo intsony zay satria efa de mandeha ny fotoana iresaka kely isika dada ny amin'ny zavatra mitranga indrindra fa teny amin'ny fiangonana Moria itosy teny nisy fanambarana indray satria mivaotra ny raharaha eto ianao hitondra ny fanazavana feno ny amin'izany rehetrarehetra izany mampalahelo dia zavatra amin'ny FPVM Moria satria tsy mitovy tsony ilay sofina miaino izay lazaina avy amin'ny borofobia sy ny olona miteny any amin'ny fiangonana FPVM Moria. Tsoroko aminareo eto fa nivoaka ary nilazaina tao amin'ny fiangonana FPVM Moria tamin'ny alahady 20 volana febroary 2024 ny filazana nataony pastera Rasozana Maefa Josephine hoe ny fona tamiko dada Randrenatoandro tamin'ny nandefasana ny teny tao amin'ny televizion sy ny radio tsy marina zany tompoko dada tsy mifona taminy tsy marina koa ny fitenenana hoe mahazo miangona madiodio tsisy totoina fiangonana Moria ka izaho Rasozana Maefa Josephine no pastero tsy mialo tsony teka mirefidrefitra nataon'ny mpiangona tamin'izany tsy marina zany tompoko tsy niteny an'izany tsy niteny an'izany ny marina de zao ny borofobia de tsy miemotra mihitsy amin'ny fanapahan-keviny na inona antony noho izany de mbola tsy anisany ny mpitandrina FPVM intsony Ramatoa Rasozana Maefa Josephine Razana Maefa Soa Josephine tsy mpitandrina FPVM intsony sady tsy iraka tsy mpampianatra ary tsy mpiandry tahaka an'izany koa ny vadiny Andriamalala Rivo. Zay ny tena marina noho izany de zao
mingavy de mingavy parajana ampitiavana ny fiangonana rehetra ao FPV Mamoria mba hisitaka kely ivory any amin'ny PSDR ao Bemasoandro Itosy eo akaiky ny fiangonanareo io ihany ho any daholo sika rehetra izay FPVM mba tsy hisy sanatria hevitra tsy mitovy ao am-piangonanao ka sanatria misy fifandirana efa masina ny tranon'Andriamanitra tsy azo anovana an'izany fa hoe ny daholo tsika rehetra hanome torohevitra anareo ny Borofoibe amin'ny fandaminana vaovao ny fiangonana, fandaminana ny dekona, fandaminana ny sampana, fandaminana ny sekolinady, fandaminana ny mpiandry izay asa andavanandro rehetra ny fotoana tsika zany dia amin'ny alahady raha pitso 20 volana fevroary amin'ny 7 ora maraina any fotoana any daholo omenanareo any daholo any torohevitra rehetra izay mampandroso ny fiangonana mino hafa olon-kendry tia vavaka tia filaminana ny FPV Mamoria hatramin'izay ny ainan'izay voninahitra lehibe nomen'ny tomponareo zany ary mbola manatena mihitsy ny fitoniana reo rehetra izay Borofoibe amin'izao mahasoa ny fiangonan'izao sotra tompo. Misaotra anao dada nitondra zay fanamariana sy izay torohevitra izay satria be da be tokoa ny resaka mandeha ary entanina foana isika indrindra fa isika zanany mba tsy hamoaka vaovao akoatra ny vaovao izay lazain'ny vavany dada indrindra mety mivoaka eto amin'ny nivon'ny radio ihany koa satria ny radio dia zavatra efa recoupé tsara zany hoe efa voamarina tsara izay vao avoakantsika eto izany ka ny akoatran'izay voalaza dia tsy marina ary lainga avokoa angambany raha izay ny malaza azy izany izay angamba ny tontonjato asika feo kira kely aloha dia hitsofoka amin'izay tsika ao anatin'ny fandarana hoe miteny amin'ny nofy Andriamanitra. Dahoary. Eny ary esorantsika dada sy pastera miora nitondra zay fanampy mpanazavana sady somary nasiana tsindry kely mahakasika an'izay le hoe resaka Moria zay nitondrana fanazavana mampiadevitra ny olona any anaty tambajotra serasera maro samihafa le izy dia tsara mihitsy dada mihitsy no nitondra n'izay fanazavana izay mba tsy hatopotra ny miono ny fiangonana rehetrarehetra sy ny zanaky ny fiangonana. Ndahora pastera miora avy hatrany ninofy ny ampelantananao iny efa nambara ihany moa tamin'ny heriny hoe aza atao gazety be re olona fa tena tsy manaiky mihitsy le olona fa tena mbola misy recto verso forme A4 mbola tonga aty ampelantanana dia tsy hita tsony ty dada hoe ahoana ny am'tiana anazy fa dia tsy maintsy hovakiana ihany aloha zany reto tonga eto marina ihany koa tontonjato fa ny nofy le tsy vita tamin'ny heriny aloha ireto verina ireto dia le zay tamin'ity herinandro ty raha manam-potoantsika dia voakasika kely dia tsy maintsy mifanenjika ohatrantsika satria tsy ampy ny fotoanantsika. Salama dada nanofo za dada hoe niasa tamin'ny zanaky ny raha vaviko fanarary izy dia afaka le devoly nitondra le aretiny fa nisy ray tsy netiny ala ary rehefa nanontaniana izy dia nanonona anarana izy ato fa tsy tononoko ny anarany ka tsy afaka raha tsy anaovana angaredona ary rehefa nanantona ilay renin'ilay zaza aho dia hoy izy hoe ny volony ihany koa misy devolon'ny fiavina vonana sy fanambonia-tena mariako fa izao mpiandry ary le zaza ny fisiko dia mpianatra eny Akatso misaotra dada. Ary le reniny io mpiandry le nilaza hoe amin'ny voloko na amin'ny volony tsy voalazany le izy fa rehefa nanantona an'le renin'le zaza aho dia hoy izy hoe ny volony ihany koa misy devolon'ny fiavina vonana sy ao anaty nofo zay ay dia zay zany voalohany indrindra aloha dia tsy maintsy alana matetika mihitsy dia tokony hetezana mihitsy io volony io fa volony fiavina vonana io mampirerebe any satana mihitsy dia tsy maintsy io no asiana rano Jesosy topasana rano mihitsy
de roana de voly eo amin'ny lohany eo amin'ny volony eo io ny anatezana na etezana mihitsy solana mihitsy arakaraka an'le ianareo fianakaviana fa tsy maintsy misy zavatra ngotana mihitsy ny ao de rarahana ny rano Jesosy. Izy ty mpiandry avy any Atsimontsimo avany fa tsy tanoniko le toerana FPVM izy ho any dada ozy izy fa le miarabany dada amin'ny anaran'i Jesosy manona fiadanan'i Jesosy Kristy tompo aminao sy ny ankonanao. Za dada nanonofy efa tamin'ny taona 2004 misy teny hoe ianao manao pasteur. Tamin'ny 2008 izy mpiandry tany Antsirabe nanonofy hoe pasteur manao rôle pastoral mitarika eny amin'ny altara. Tena variana dada de adiniko io antso. 2016 indray nanonofy tsy hitako ilay olona miteny fa ny tanany nanolotra billet telo anankitelo izy nanolotra billet anankitelo sady miteny hoe ireto misy billet telo lasa ianao mandeha fa maika be 350 000 francs ny billet ray hoy izy. Efa nojereko dada ny hira 500 fa maniraka andeha hitory ary efa nanantona ny pasteur tsy tononiko na raha le pasteur aho mitondra io nofy io ary izy nilaza hoe mandeha manao tafika masana foana aho. Izaho efa mandinika foana am'izay any raha anay hatrany ambanivohitra be any. Mareta kely dada fa lavalava kely izy ty. Taorinan'io zany nanonofy indray ao am-piangonana eo daholo izahay dekona sady mpiandry misy feo miteny hoe nareo reto mikisa makaty fa ianina irery izy zany io tenenio no makany tsy hitako mihitsy de makany Antsirabe tsy mainona angamba le anarale toerana tononiko hoe makany Antsirabe sady misy tanàna mampikisaka ireo misy tanàna mampikisaka ireo makitsy anakaiky tamin'ny taona 2016 io ihany koa tany Tuléar izahay fa niasa tany ny vadiko ary zareo FPVM Tuléar nanolotra olona ho fidiana atao pasteur tany. Nandreny vaovao tany am-piangonana io aho de nidobodoboka be ny foko izy. Izaho tsy sansosoka satria efa raha vavy ianina no efa hoe aty amin'ny fohy be atao pasteur satria tsaroko ilay antso tamiko. Miverina tao ananina indray zahay fa vita ny asan'ny vadiko tany Tuléar. Nitady toerana lohatra amin'izay efa anaovako asan'Andriamanitra io. Tamin'ny confinement nanonofy 4 fotsifotsy tany amin'ny toerana ambanivohitra. Mbola nanonofy koa aho nahita ireo mpiara-mivavaka ao fiderana de niditra tao amin'ny trano iray izay trano iray izay za koa niditra ao amin'ny trano io fa mbola lasa tany amin'ny toilette aho. Rehefa niverina aho de nakatona ilay varavarana de lasa sady niteny hoe hoay tena nihidy ny varavarana de lasa aho kanefa teo tokotany teo nahita mbola lava vety nahita ny pasteur ny Tuléar ozy izy nanao tamiko hoe andao antsika ihany andeha de tapaka teo le nofy vao tamin'ny herinandro koa lasa nanonofy pasteur miteny amiko hoe makanesa ny tanà amin'ny pasteur momba io antso pastoral io ihany. Volana Octobre 2020 aho nanonofy natao mariage fa efa manao akanjo mariage ao anatin'ny nofy any tsy haiko tena raha toerana any dada misy toerana mbola afaka ibity firavahana misy olona efa piomana sy ondro maro izay mba anontaniako anao dada hoe mety amiko ve satria pasteur ianina miteny zay vehivavy kely ity ve oro andeha any lavitra be ihany farany dada izaho mana problème sofina ozy tsy maheno tsara aho zaho nefa mino fa miteny fa mety sitrany io fa tena kalan'oro la izy mbola misy farany tena farany dada azafady tompoko fa nanonofy za mpiandry ato amin'ny ianina nanome vola 5000 ariary de 500 ariary ataony ianina frais de misy chèque volant tsy hita ny chiffre fa mioka la izy de izay dada mba antaniko mba manantena valy ny tompoko azafady dada manao velomany dada amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika indray sady mametraka ny fisaorana sahady. Apetraneo ve firitaona izy zao? Tsy miteny mihitsy izay firitaona fa izy de mpiandry. Ohatran'ny hoe vavy kely izy zany. Raha 2004 ianao no natsony Jesosy anao pasteur. Zao fa 2021
17 taona ane zany 17 ans zany Jesosy niandro foana niandro foana tao izy de zao no tsy fantatra tsony fa rehefa manakaiky ny anakaikaiky ny 10 taona any ianao de tsy mahazo miditra tsony io izy tezitra be zay no nahatonga azy nanome ny hira telotelo 10 rehefa chiffre hoa de firana izy zay dio ny anteny voalohany manao hoe ianao raiky no mibaiko anaovanay ny asanao ka ny andady zavatra tsaiko na sarotra aza no atao ny fitoriana lalaina natomboko ny mpianatra ao dia tsy azo atao verimaina etsetretsetra zany hoe efa 17 taona zay Jesosy no niantso aminao namono sofiny ianao tsy nirarahinao zany antso hoe tsy maintsy zany vokany manofy atao mariazy am'izay ianao fa afatesana ny dikan'izay fa mampitandrina anao izy fa tokony tam'izany fotoana zany ianao nefa mailo fa raha am'izao ianao tsy vita akory ny asanao teto ambonin'ny tany maty ianao de mba inona ny fiafarahanao tsy mba nanao ny sitrapon'Andriamanitra teto tany noho izany mingavy ianao na manoratra aingana daingana milaza ny taonanao de miresaka zay fa mbola any amin'ny volana marsany anoany zay vao misy fanadinana indray na fianarana indray soratra masina ndray fianarana pasteur ka izao ny angatahako aminao ny pasteur ny FPV rehetra de tsy maintsy mivavaka miona amin'ny Jesosy daholo hoe aninina ny tianao anaovako zany asa pastoral zany fa reo rehetrarehetra io de mahazo daholo ianao any Mahazanga ianao any Toliara hatrany ambanivohitra be any Jesosy manko ny tompony asa sady lohan'ny fiangonana de izy no anontaniana fa mamaly dododolo tsy tafiditra pasteur ny FPV mihitsy ianao raha tsy Jesosy no miteny aminao any ananina ny tiako anaovanao zany asa izany ka na lavitra io na akaika ny mibaiko hoe voalaza le hira teo de ny baiko ny mandaa de tsy azo atao sotra tompo salama tompo nanofy za fa tonga tato an-tranonay ny rafozako ny tomamy be teo anoloan'ny razana fa hitako tam'izany fa nivadika io maty ny tomaniny io efa niverimberina intelo na inefatra io nofy io rehefa afaka 2 andro de nanofy ivadika io ao anaty vatapaty indray zahako ary vao tsela de nanofy teny ampandevenana izay miaraka amin'ny fianakaviana marobe andevina ka rehefa vita sisika ilay razana de niteny any rafozako hoe andana jerevy ny toerana metrahanay ny vadinao ka rehefa andeha hiditra ao amin'ilay fasana zao de torana tam'izao dingana voalohany amam-piomana no nanofy fa hotokanana ny Tomasina nefa zao tamin'ity volana ity nanofy nisy hazavana be ka nisy feo avy teo amin'ilay hazavana hoe atao mariazy ianao afaka 4 mois nisy namako izay ony nampanatsony dada tao amin'ny birao ka niteny izy hoe mpifaninona ianareo de namaly zao hoe mpinamana izay de hoy dada mantsy anay hoe ianareo no tiany Jesosy ivady mariako fa lehilahy io namako io de gaga be izao ary tsy mateny tsony mivoaka tao amin'ny birao dada misaotra ka manambady anao sa tsy manana de le vadina zany tia nofisy nofaty tiako ay vadiny io de zao aloha ho faty tokoa ivadinao tsy efa maty zay tamin'ny herinandro aloha ty teneno izy mba hibebaka aingana fa tsy maintsy ho faty izy raha izay ny nofony de fa misy lehilahy hafa koa zany mieritreritra anao de anjaranao zany tiako ny amo zany ohatrany somary ravarava de mipasteur miorana ty de misy olona somary mba intsoko kely ty satria ny teny malagasy de teny razantsika ary teny pirenena malagasy de alors rehefa manoratra mba tsy tsovavaina ohatran'le anaty Facebook reny izy hoe de W de E ny anoratanao azy de ia fa manjary lasa simba le teny malagasy ary zahay eto mba nanao malagasy kely ihany mamaky an'le izy de manjary lasa manahirana mialana tsy indrindra re tompo fa tsy maintsy mba mifanintsika satria fitezana ny onjam-peo tahakan'izao miara manahoana ianareo amin'ny studio rehetra sy dada nofo voalohany
misy dikany zany fa misy faharoany zay ry dada nofo voalohany renim-pianakaviana no manoratra na nofo za dada hoe nandeha tamin'ny lalana feno maloto zany hoe mandady tamin'ilay lalana feno maloto sady tery no miakatra fiakarana be afaka herinandro nofo faharoa ndray ty na nofo ndray za dada hoe nandalo tamin'ny lalana feno fasana ny andro nefa alina sady maizina de avy eo nisy olona tsy haiko hoe iza nitarika teo aloha miazakazaka hoe io aroa le soratra miazakazaka hoe aty misaoty de nanaraka za kanjo antsana be lay nisaotiana de avy eo tafasaoty somatsara za de tapaka teo lay nofy afaka herinandro nofo fahatelo na nofo ndray za dada hoe manana lamba tany amin'ny nanasa lamba tany amin'ny renin-rano aty aminay za sy ny zanako vavy de naniraka azy nanan'ilay lamba de no batain'ilay koveta feno lamba de no tsy ifiny kanjo nanaraka n'ilay koveta feno lamba izy de latsaka tany anaty rano lay zanako nikikika be za hoe vonjeo lasa anaty rano lay zanako de nisy namonjy fa tsy hita intsony lay zanako de tapaka teo lay nofy omaly alina fa 5 ny volana febroary 2024 nanonofo lay zanako vavy nofo faefatra nanonofo ve lay zanany sa izy nanonofo nofo faefatra izao zanany nanonofo ity nofo ty le zanany ray zany no nilaza hoe nanonofo an'ity de nanoratra an'ity nanonofo za dada hoe maty mamanay de nitomany be za de point afaka elaela nivoaka ny trano za andeha angorondamba teo andavaranganay de nijery anay ilay trano aiza ry zany teo de nijery anay ilay trano teo ambaninay za nijery an'ilay trano teo ambaninay za ozy de hitako mipetraka teo am'ilay trano io ny feraparany mamanay de nanontany an' Jesosy za hoe aiza neny any an-danitra ve sa aiza mbola misy nytoyany rehefa avy eo niditra tany an-trano za de hitako indray mamanay nipetraka teo ambony seza de nanontaniako izy hoe fangany any tsy maty de namaly izy hoe efa maty za de nanontany indray za hoe inona no nahafaty an'neny de namaly izy hoe avy any am-pasana za de narary rery tato an-trano de nanontaniako izy hoe tamin'ny firy eny no maty de namaly izy hoe tamin'ny 3:10 minitra hariva de notsapaiko ny tanany de mafana ary mijereko de nisy soratra hoe spli ve zany SPL2G spli to zay mihitsy tapaka teo lay nofy na mariako fa tsy misy any io soratra io fa mariako fa tsy misy any io soratra io tsy misy an'io soratra io fa tamin'ny nofo io no nahitako an'io soratra io fa namariany zaho zanany mbola tsy ampitaona efa vita batisa fa tsy mbola ampandray ny reniko efa ampandray ary mbola verina zay le izy dada voalohany indrindra aloha am'le nofo be deaibe teo le miakapiakarana be zay mandady am'le maloto le mandady am'le maloto am'le maloto le fiakarana misy maloto zany de mandady izy miakatra am'le fiakarana zay io sarotra de sarotra misy ny fiainanao zay le milaza hoe fiakarana fa le izy misy maloto de mikasika mihitsy ody gasy io tenanao io rehefa tsy voasasanao zay tsy niroana devoly anao tsy nisasana tsy natao ninninna de io ny apiakatra tampoka ny tensionnao de io no afaty tampoka anao io natonga anao verisaina hoe lasaka le zanako ao de tsy hita zay naleny ho sahiratsaina anao de miakatra nitosidranao de io no afaty anao ny ataonao faran'izay tiangana mihitsy aloha manatina mpiandry anao esany anao faratsy zany de tena faty tokoa anao fotoana foy zay ele makasika an'le zanany ono misy le zanany le aiza misy teo nanofo ny ty nofo ty le zanany nanofo hoe mamanay ho nitomany be izy fa maty le mamany hoe zany ataoko hoe tsy maintsy maty anao amin'ny raha tsy mijery an'io tension any amin'ny dokotera aingana diangana de arao daholo izay fanafody omeny dokotera anao
de nisy le soratra hoe spli kanao raha tsy mahay mamaky tain'izao sy dady nanofy a toy zao a hoe nandeha tany ambanivohitra de nisy miaramila nanenjika de nandositra ka tonga tamin'ny toerana iray a de nisy olona maro be tao anatin'ny lavaka de niantsy vonjy tamiko hoe vonjeo zahay ka de nosotomoko hiala tao de tonga indray ilay miaramila nanenjika de niteny tamin'zareo aho hoe andefa misy manenjika de hoy zareo tamiko hoe ianao aza nanavitra anay ka nahoana no enjehana de lasa ihany aho de tonga tamin'ny tanana iray aho de nisy niantso indray ny anarako nanao hoe ianao mihitsy no efa notediavinay hatry ny ela hoy ny olona teo an-tanàna sady nitondra marary teo amiko izy de nandray ilay marary aho de tonga indray ny mpanenjika de aveo zareo ihany no niresaka tamin'ilay miaramila hoe maninona izy no enjehnareo a fa izy aza nanavitra anay de tapitra ny nofoko a mpiandry a no manoratra dada ye mpiandry a no manoratra an'izany enjeny ianao de latsaka de misy manavitra zao any mpiandry rehetrarehetra voalazan'i Jesosy hoe zay manompo aho izy de tsy maintsy enjehana zay manaraka aho koa tsy maintsy enjehana ka ianao enjehana io a de fa mpanaraka ny tompo anao nefa ny azo ataonao mahakivy zany azo atao a mampiverin-dalana anao zany fa toy izy ny asan'i Jesosy mandroka devoly manasitrana marary araka an'le olona hitanao teo hoe nanatina anao le marary raisy no marary fotoana ny vavaka sy aso zao mpiandry rehetrarehetra tokony sady vavaka no hiasa amonjy ny namany a na voan'ny devoly io a na marary io a sy trano no marary io soratra masina ngambany ty anankiray ty ny faraparany de anaraka hira anankiray aloha tsika pasteur eny ary voninahitra ho an'Andriamanitra miarabanao dada nanofy aho dada fa nahita tantely a mbola amin'ny papiny de nisy tantely de nisy reny tantely ray mbola nitsaingotsaingoka teo amboniny marihiko fa tena mavomavo tsara ilay papiny tantely a ary ty nofiko ty efa 5 volana tany hoany a angamba no niseho tamiko fa to adiniko foana no mandefa azy a aty amin'ny dada misaotra tompoko le tantely a de be vitamine B mihitsy a de asian'i Jesosy mihinana ranona tantely anao a amin'le vitamine tsy ampy amin'ny tenanao ato amin'ny radio misy tantely tena pure de afaka makaty anao mividy an'le tantely tena pure mihitsy sary zany aveza misy avy any kadanandrina zany hoe avy any amin'ny faritra manambola iny d'eucalyptus avy amin'ny kininina le izy any anankiray tena tsara be zany ohatrinona ny litre sa tsy lazaina lolo tsy lazaina miakatra de eny mitovitovy amin'ny hafa ihany tsy de lafo loatra tsara be eny ary anaraka hira anankiray indray tsika de misento kely aloha avy indray tsika miverina amin'reto nofy reto a efa mamaraparany tsika ny amin'ny zany hoe efa mivitsivitsiy any ny tsy vita tamin'ny heriny de raha manam-potoantsika de hiverina amin'reto azotsika tamin'ny herinandro ihany a fa hitatsika eo ny fotoana izay mbola ahafahantsika mamaky zany a andao ary tontonsato asivy hira indray ary eny ary
Trachalai tanzuni raye yanduva nilapani rai. Misaotra an'Andriamanitra ny amin'izay hira mahafinaritra be zay a. Misy fanamarina kely any tontonjato a rehefa tsy haiko hoe mety ve rehefa le misy any manko mandefa nofy eny amin'ny altara de tsara ihany izy ireny fa satria efa natokana zany hoe efa zomataka zao tsika no mandika ny nofy dada de raha azo atao ihany de to de alefa mankatidy am'izay voavakytsika ihany satria indraindray efa mipirina miaraka amin'ny voady izy ireny. Mety olana kely fotsiny zao pasteur de hoe mety tsy azoro le zavatra ilan'le olona lay izy satria mety hoe tamin'ny herinandro izy zao ny maika be izy andray le afatsy le valy le nofy kanefa le nofy mety mbola mitapabolana voavaly de io fotsiny tsy hitantsika ahoana ny fomba eny ho jerena ihany moa fa ahafahana mandamina an'le izy hoe zao ny fomba natanterahana azy. Eny ary vetrantsika de hiditra amin'ity nofy ity izao dada na nofy tamin'ny C02 lasa teo hoe tao amin'ny bureau-nao isika ny resaka de hoy ianao tamiko hoe misy volamena meny Jesosy anay ao amin'ny bureau-nao. Inona dada nydika zany mariko fa izao izay nanofy de piomana zazakely ny ray aman-dreniko de efa nanantona anao nanontany asa fivelomanay tamin'i Jesosy de namaly ianao hoe mandehana mody fifahitan'i Jesosy nareo. Zay piomana zazakely izy de meona ny dada zany fa ao no misy ny valiteny tsara indrindra. Zay ny tena mety hevitry le volamena zay. Eny ary miarahaba tompoko za dada nanofo hoe maty ny vadiko de nitomany be aho hoe tsy zakako ary tena nalahelo aho hoe tsy zakako sady hitako foana ilay zay mihitsy le ato de vakiko arakarak'izay hitako foana le vatapatsy misy lamba volomparasy io vadiko io tena tiako ary za tena manampy azy amin'ny fiainana rehetra mariko fa indroany na nofy mitovy amin'izay. Hitan'ny masony eo mihitsy zany le maty ao anaty vatapaty. Zay mihitsy le hitany ao anaty vatapaty mihitsy zany le izy. De ny finosina de tsy voalaza ao. Tsy voalaza ato ny finosina. Ny resaka vatapaty sy ny resaka maty de misy karazany be dehibe. Raha ohatra izy zany ka misy miteny fotsiny ianao hoe maty hono vadinao de hafa zay ny dikany. Raha ohatra indray ka hoe maty hono ny vadiko de tena hita eo mihitsy hita anaty vatapaty de finosina. Le izy tsy finosina zao fa ohatrany hoe vatapaty misy lamba volomparasy zany hoe mety le vatapaty iny zany misarona lamba volomparasy eo ambony de izy ao anatiny eo de ao anatiny zany le izy raha samy hafa anie zany raha ohatra ka hoe io le vatapaty de ao hono izy ao fa tsy hitany masiny. Hafa zay ka zay ny ataoko hoe ataovy mazava tsara ny zavatra hitanao. Le vatapaty ny tena hitany fa le vadiny to tsy tazany anatin'le maty. Fa fatany fotsiny maty le vadiny. Raha ohatra ka vatapaty fotsiny hitanao de hoe maty hono ny vadinao fa tsy hitanao ny vadinao de zao io vadinao io tenenina aloha aingana daingana hibebaka. Ny antony de rehefa tsy bebaka izy de sion'Andriamanitra hoe rehefa tsy bebaka ianao ka ho faty mba mifananao tana mibebaka amin'Andriamanitra ianao miova amin'ny ratsy fanaonao ianao. Fa raha ohatra ka hitanao mihitsy hoe i le vatapaty ny sokatra io mihitsy ny vadinao maty eo
de tena tsy maintsy ho faty izy zay miazakazakaingana mijery tension zany ny dikany mijery tension fa ambony be ny tensionnao na ambany be a de iny a mahatonga ny fahatapahany lalan-dranao. voninahitra ho n'Andriamanitra ireny miarabany dada sy ny mpikirakirana radio fitazantsoa nalofy aho hoe niona tamin'ny dada de niteny tampoka izy hoe ividiana akanjo fotsy io zazy io naveriny dada indroa io teny io a de zao namaly hoe tsy manam-bola mariako a fa zanako io de nanofy matiny ny zandroko iray a ary ohatrany tsy mazava ary maninona sisa taolana avokoa de nanontany hoe fa maninona ny taolana daholo ny tenany nanofy hoe matiny ny zandroko iray izy a de ohatrany mahita izy zany hoe ny sisa rehetra taolana avokoa ohatrany hoe taolana sisa zany no hita de taolana sisa fa tsy le zanany nofisiny voalohany zany a taolana sisa le zanany nofisiny voalohany hoe hividanana akanjo fa le nofisiny faharoa indray nanofy an'le zandriny izy hoe maty a de taolana sisa no hitany raha be mihitsy zany mpanjana da mijery dokotera aingana aloha amin'ny zaza fa marary io na tsy ampy sakafo fa de farany ty tena ikozana kely mihitsy miazakazaka aingana makany amin'ny dokotera miresaka sakafo zany ary zay no mahatonga le voalohany hoe mikanjo fotsy tsara ny kizy kely raha ampanovina akanjo fotsy satria araka ny voalazan'ny tompo a de ny akanjo fotsy na mianatra io a na miangona io a na andavanandro a de tena halany devoly tsy tiany mihitsy ny zaza miakanjo fotsy io de mba ialana amin'ny sintomahery sy ny fangalaran-jaza de ampanova akanjo fotsy izy fa raha tsy zany io de ho faty taolana sisa ohatran'ireo anankiray io. Za dadala nofo nenjehana lehilahy anakorokosto be a de tratrany zareo zaho izy de noentany tamin'ny toerana iray de nisy vehivavy anankiroa ny tomany tao de zao koa ny tomany de nahita soratra hoe 63 sy 13 za 13 taona zaho izy tamin'izay de tena réel be le izy tamin'izany nofo satria tena ny fokofoko be za nahita ino izy teo nahita soratra hono izy hoe 13 sy 13 de izy zany tamin'ny hoe 13 taona ozy izy tamin'izay de tena réel be ozy le izy satria tena ny fokofoko be mihitsy noho izy kena nampifokofoko azy satria tapaka le nofony nenjera ka le mety nenjehan'le olona zany mety le azon'le olona roa lahy costo be ary zao izy firy taona de zay zao tsy amariny foana rehefa manotra taratasy ohatran'ireny firy taona ianao zao fa ianao zao raha tamin'ny 13 taona io a de saika naolan'olona zay ny dikany de mitandrema aza mandeha rery-tsony fa miraha foana amin'ny dada na ineny a na mpanatitra makany am-pianarana de sady manatitra no maka isanandro fa fasehon'Andriamanitra anao raha vao tsy mitandrina ianao a de isy an'olana ianao misy angalatra de isy an'olana. Miarabanao dada izao de nanofy hoe voan'ny concert Jesosy mihitsy no nanondro concert io a fa eo amin'ny tapikandroko sady mamaritra fotsifotsy izy io amin'izao fotoana zao a de tsy entsina foana ny oroko sady tsy maheno fofona fa tsy lasantsy ny moto a misy fofona be ireny amin'izao de efa miatsara aho fa ny lalandrivotra amin'ny orona no mbola manelingelina sady mangidy ny vavako indraindray a mpiandro manoratra. Tokony anao test PCR ianao zany aloha firy taona lazao daholo ny taonanareo rehefa ohatran'ireny fa manahilany be aloha ny fijeriko ny soratra sy ny anarany apetrany fa raha Jesosy miteny hoe misy cancer de cancer de cerveau zany ndana mivavaka amin'ny tomponynao eo amin'ny alina rehefa amin'ny 10 alina ianao vao mivavaka raha manambady ianao a de tsy mahazo miray fandriana amin'ny vadinao zany ny voalazan'ny Korintianina voalohany 7:5 ny mpivady a de tsy maintsy misara-pandriana rehefa ivavaka indrindra rehefa antany amin'Andriamanitra fa tsy mahazo an' Jesosy mihitsy ianao ninonino nataonao a raha tsy manaraka ny teny soratra masina ianao misara-pandriana de mibebaka mihitsy ny antony sarahana fandriana de satria ianao tsy maintsy mibebaka tsy vitany hoe mifona aminao a amin'ny fahotako rehetra Jesosy fa tena hoe mifona aminao fa nijangajanga 10 tamin'ny ranona ka raha en'ny vadinao zany a ady tsy vita io rapitso
za fona aminao a Jesosy fa efa nanala zaza intelo tamy ranona anatoko tsy fantatry ny vadiko mifona Jesosy fa fanamon'olona raha fantatry ny vadinao koa zany misaraky nareo raha petsy idina mihitsy ny varavarana de mibebaka amin'Andriamanitra am 10 alina am 2 alina efa tsisy pahita tsony de tonga de matory fa miteny aminao mihitsy Andriamanitra hoe zao ny fanafodin'io kanseranao io de ze zavatra hitanao eo na ravikazo na voankazo na inona de zay ny fanafodinao na mahita tanalahanao de zay ny fanafodinao zany dododony amin'ny fomba lovan'Andriamanitra an'ireo olona voan'ny kansera ireo na izy Jesosy fotsiny mametra tanana aminao de sitrany ianao sotra to miraba amin'ny anaran'i Jesosy dada zaho dada nanofo hoe tonga tato an-tranoko vadin'ny pasteur de tsy tononoko le pasteur fa pasteur ato amintsika de hoy izy hoe ity ny ticket angalanao lay fanomezana de noraisiko lay ticket de tapitra le nofoko ticket na ino tsy haiko fa de zay fotsiny tenina ticket na fanomezana ka mety ianao ngambana na invité ny sampana hoe tongava eraka sakafo aminay fa misy ticket amidy eo azahoana télévision azahoana portable azahoana salon complet de makany ny sainao tainy Jesosy zao tompoko nanofy dada niditra tao amin'ny efitranony zafikely koa de gaga nahita ankizy maro be zay tsy hitako hoe nihiditra avaiza nojerevako ny manodidina de nisy fandrina ny sasany matory amin'ny tany ny sasany nahita ravikinina koa nisy zavatra voadonako tampoka vy fotsy io de nisokatra kely de lohan'olona no hitako nanontany hoe inona io tsy nisy namaly nalamiko ny fatoriana de natory daholo ny olona ny teny ny vinantovaviko avy atsy amin'ny efitra misy azy hoe asio lamba ry mama lasa ao nakao amin'ny efitranoko tamin'ny andro aly io sain'io gaga be ao nahita ohatran'ny zavona fotsy be eo amin'ny entrée principale de niditra le olona nanao akanjo fotsy lava be tonga izy de nanitsy teo amiko nanome taratasy kely misy sary lohan'olona de gaga aho mpiandry le izy ary lehilahy no jereny tsara aho de izaho koa nijery azy tsara boribory tsara be ny masony mahafinaritra ny mijery azy vetivety teo de nisy mpiandry vehivavy koa niditra tonga izy de nakao amin'ny efitrano misy ny zavikely koa ohatra nanao inspection reny de lasa nivoaka ny teny hoe ato koa misy efitrano ny vinantoko tsy noenony fa tonga de niditra tao amin'ny efitra fatoriko ny teny lay mpiandry vehivavy hoe aza manao pataloha ianao fa nanao pataloha fotsy aho tamin'io izao nefa tsy manao pataloha zany mihitsy na matory azy tapaka ny nofoko inona ny dikan'izany dada misy tsy azoko tsara loan'olona fotsiny ve io miseho misy vatany sa tsisy nalamiko ny fatoriana de natory daholo misy asio lamba mama aiza mola izy teo ohatrany hoe de nisokatra kely de lohan'olona no hitako lohany fotsiny no hitany ka misy oratra hoe lohany fotsiny tsisy hoe fotsiny fa lohan'olona no hitako zany hoe nahita ravikininina ozy izy nisy zavatra voadonako tampoka avy eo vy fotsy io vy fotsy zany voadakany de nisokatra kely le izy de lohan'olona no hitany fa tsisy vatany zay raha lohan'olona fotsiny tsisy vatany izy dia misy faty milevona ao amin'ny efitrano zay atorianareo be dehibe io mitorohevitra aminao na makapiandry mahay miteny aminao hoe ato ampivoatrano ato na ato amin'ny sisiny ato ao angadiana fa misy fatin'olona milevonao misy karandon'olona milevonao de alany io fa raha tsy zany de ampitahorony io karazana matoto io nareo menakavy ao amin'ny tanàna io de sady tsy salamy ianareo tsy mahita tory ianareo mitebiteby fony ianareo ny tena tsara indrindra zany tsy fantatra engany ka ho diso engany raha ohatra olosa ohatrany hoe miakanjo fotsy ve io le lohan'olona fotsiny vatany fotsiny ve le olona raha ohatra ka lohan'olona fotsiny de misy matoto zany ny fanafody tsara indrindra de miala amin'ny trano
fa misy matoto misy tolany maty eo rehefa tsy anao an'izay ianao a fa ohatra hoe tranondrazana io a tranondray aman-dreny io a de maka mpiandro miteny aminao hoe ato misy razana angadio de doro daholo zay tolataolana hitanareo io a reny ny tolany maty manangatra anareo mianakavy io sotra tompo miarabanao dada mpiandro le manoratra nanofo za dada hoe nanofo za dada indro ny veriny ty nofo ty hoe nisokatra ny lanitra de menambenabe no hitako tao de avy eo ndray a nijery tambany a de io tany itsahany io ndray a no hitako miamidina de avy eo a nahita olona maromaro de miamidina manaraka ilay tany de tapaka teo le nofy a de taitra ao avy eo izy a de natahotra misaotra tompoko tahin Jesosy firy-taona ianao ataovy eo any taona anareo manome taona mihitsy izy fa mero mpijery dessin animé lugubre be horera be reny nareo de manjary manao zany io pasteur ity nofo ty dada avy any amin'ny fiangonantsika avy any Frantsa zany hoe manoratra amintsika de pasteur Dody nalefa ny mail izy ty a de zao le nofo a tamin'ny zoma nanofo ny zanaky ny anadahako mianadaha 10 taona ny lary 14 taona ny vavy hoe niarany lalao sy niazakazakerany tranko a miaraka amin'ny zanako lahy kely a 4 taona de indreo fa nifanenjika amin'ny alika sy sakabe daba nefa ny tranko tery de saika androka le alika tafapetraka teo ambonin'ny kanapé ao kanjo ilay alika vao teraka de ireo alika kely be dabe minono amin'reniny de tsy saingy tsony nandroka azy de saika androka lay saka fa nisy ray nisitrika tao ambany latabatra finanana kanjo koa le saka niteraka maro be de ireo lay zanany fa minono amin'reniny de taitra avy eo de misy fanamarina moa izy ty hoe momba lay anadahako faharoa kosa de izao ny nofoko nofo faharoa zany izy ty fa zay zany le nofo voalohany angambany mba nanadany any sa tantaraiky aloha le nadany any tamin'ny sabotsy ny foalady izy a nanofy azy sy ny ankonany ao nandeha namonjy tamin'ny fety château zay miaraka amin'izy efa mianaka izy sy ny vady niary ny zanany mianadaha 12 taona ndray de 17 taona ndray de nandeha tamin'ny étage zay tsy tokony ny andehanana de tratrany tompony de tao condamné à mort ony izahay ka ilaina dahako efa mianaka tsy navelan'ny tompotrano sarana fa hoe tsy maintsy mitsambika nave eo amin'ny arofanina de miantsipy amin'ny arabe ho faty miantsapy amin'ny arabe ho faty atsipy any amin'ny arabe ngamba no faty ary zao hoe tsy maintsy ho atsipy any amin'ny arabe zany izy efa mianaka ho faty de ary izao a tena nentiny tamin'ny efitra hafa so de mahavitra ireo avako reo tao amin'ny efitra nampidiriny ahy aho no nahita ny lamosiny izy efa mianaka mitsambikina de nivavaka ao mba tsy ho faty reo ary de nisy fagagana fa de tsy maty ry zareo fa lasany anaty rano de reo olona marobe mifaly miaraka amin'zareo hoe tsy maty avy teo koa moa ao tsy maintsy miantsipy toy izy rehetra reo fa tsy maty koa fa tody tao anaty rano kanefa io rano io de lavidavitra tsy maintsy somary manao vol plané vao tody ao anaty rano de ireo fa hitako daholo reo olona marobe sady faly no milalao rano tamin'ny alina manaraka indray ny alahady zany hoe mitoy le nofy de le zokiko vavy indray no nofisiko hoe nandidy anay izao sy lay nadahako faharoa voaloha tsy ambony hoe tsy maintsy mividy mofo mamy hoanina amin'ny anniversairako de raha tsy mividy aho de tsy mihinakanina fa tsy misy mifampizary zany amin'ny andro io kanefa ao anaty nofo zany tena tsy manam-bola hividianana de voatery ny vidy any zay misaotra tompoko a bonne journée ka samihafa telo be samihafa mihitsy le isika fampitohy zany le voalohany zany nanofy ny zanaky ny anadahany nanofy le zanaky le anadahany zany hoe 10 taona ndray 14 taona ndray niarany lalao de niazakazakerany trano niaraka tamin'le zanany le nanofy 4 taona de nifanenjika tamin'ny alika saka reo de oroany am'izay le alika saka de kaikya alika mitaiza kely de tsy sandroana hoe mitaiza kely de le saka ihany koa nisitrika tany ambany latabatra finanana de kanjo nijereny ihany koa le de saka kely mampinono de taitra izy avy eo zay ny andro voalohany ka zay aloha ka aloha zay any amin'ny fianan'ny pasteur Dody io fianan'ny pasteur Dody avy any France io tena resaka fianakaviana
de ohatran'ny hafahafa be ihany a no miresaka zany anaty vahoaka be deabe eto fa miresaka tsika rehefa any amin'ny nintisy any amin'ny skepy any amin'ny skepy raha alina satria tena resaka fianakaviana tena mahamenatra tsy azo resana anaty vahoaka le roa zay zany pasteur Dody mampahiry anareo any fonosany fiadanana tompoko any dada zana nanofy an-dadana efa maty de miakanjo fotsy de niteny tamiko izy hoe makanesy eo amin'ny knapsa de nomeny volamena za sy ny zandriko nataony tao anaty boaty kely inona ny dikany misaotra tompoko mena isa volamena meny le dadany efa maty zany nanofy zany izy hoe andrasaka veriko tsara za ozy izy nanofy any dadana efa maty miakanjo fotsy de niteny tamiko izy hoe makanesy eo amin'ny knapsa de nomeny volamena za sy ny zandriko nataony tao anaty boaty kely de inona hono ny dikan'izany tompoko volamena nomeny dada efa maty zany de nanome volamena tao anaty boaty kely ho an'izy sy le zandrany zany ka le volamena anaty boaty kely iny eny tokotany zany no mifampiresaka teny amin'ny knapsa nasainina keny amin'ny knapsa hony nasainina keny amin'ny knapsa ozy izy eny akalamanjana zany ay ka tokony azavokely amin'ny taratasinao tsara fa io resaka io zany misy resaka knapsa misy resaka knapsa fa eny ny knapsa ny valiny tsy fantatra hoe namomba ny pension namomba ny inona fa misy volamena izy manko efa maty zany zao le olona efa maty le rangadada maty le ranga fa mety misy teny any napetrany na misy pension any mbola tsy niraisinareo de mantanina raisiny anarany a de makanisany amin'ny knapsa fa any mbola misy zavatra ho ana zavatra lehibe napetrany anareo afa mitsy salama tompoko za dada nanofa ny valy ny baka de afaka daholo ny mpiaramianatra amiko rehetra fa izao rerony tsy afaka faly be daholy ireo namako reo efa afaka classe TD izy TD le za terminal D zany izy zao vao ve io ay tamin'ity herinandro ty io any any lafazakanareo foana isanandro zao alohan'ny baka zao nareo de mivavaka mano ianareo ny jaune toko 410 andininy 710 fa raha tonga ny fanahany fahamarinana jaune toko 410 andininy 710 hoe raha tonga ny fanahany fahamarinana izy lazanao ny marina rehetra na ny zavatra ho avy aza mandoalika mivavaka ianao rehefa any amin'ny 10 alina any zay ihany fomba azahoanan'i Jesosy raha iresaka aminy tena misara-pandriana mihitsy ianao amin'ny anadanao nandralanao de misara-pandriana mihitsy de ao miona amin'Andriamanitra araka ny teniny eo Matteo toko 4 andininy 4 hoe ianao olona tokana zany ianao zany fa tsy olona anankiroa ianao raha mivavaka de midira amin'ny efitranonao ary indriny varavaranao ozy de atsoy ny rainao amin'ny mangingina fa ny rainao mangingina mamaly anao tena mamaly anao izy araka io teny io Jesosy hoe de mba mangataka anao inona ny matiera tokony anarako mafy ahafahako baka amin'ity fa raha izao rythme ataonao zao na ny fianarana ianaranao zao de mbola tsy hainao mihitsy le valy teny amin'ny baka amin'ny hoavy amin'ity taona ity fa Andriamanitra mahita ny sy mahalala ny hoavy no miteny aminao hoe matematika io raha mahita prof de matematika ianao zany ao anaty nofy de ino miresaka anao tandremo ty formule ty tandremo ty formule ty na ty dikan'izany io ianarana asainy ianaranao mafy de mafy io momba ny formule io na momba ny zavatra rehetrarehetra io de raha mahita koa anao prof de fizika tahaka zany de le fizika iny fotsiny aloha iny ihany ny ianaranao mandritra ny 2 volana 3 volana fa raha tsy zany de tena tsy ho afaka ianao fa mbola tsy hainao le zavatra anankiray anadinana anao io tia manameko ny dada manokana ty fa tsy de resaka nofo loatra le izy tiako ara tsy resaka nofo fa eny ty mety azony dada valiana ihany angambany na de ataoko hoe tsy nofy ary salama doly
ny anahy ozy ny anandray dada ozy tsy resaka nofy fa mba saika anytany za fa tsy afaka baky za te ozy de saika anytany za de inona ny tokony atao mba ho afaka baky efa mifandray an'le teny dada teo angamba zay fa nilazaiko zay tapitra ny tety anontany eo am' Jesosy foana hoe inona Jesosy ny zavatra tsy haiko mbola tsy nenarako nefa anadinana am'ty baka ity fa asehonanao hoe ty ny matiera ity sasany anany ara malagasy ny tenenin' Jesosy de tezitra be izy ny tenenako an'izany za ozy malagasy mipazy pejy 16 17 ndraindray ara 18 konoana ny lazainao fa io ny tsy haiko ay ndanara de ho hitanao hoe tonga mibaka tsy afaka izy ary malagasy mihitsy ny tsy nahafaka azy tonga tany amiko izy inona ny tsy nahafahanao malagasy hitanao foana malagasy tsisy haiko teny tandroy daholy ny sujet rehetrarehetra teny tandroy valiana amin'ny teny tandroy sy ny fomba tandroy na mandevina io na misy maty io na marary io fomba ndrazana rehetrarehetra amin'ny fiteny tandroy de nasiko soratra hoe tsy haiko tsy hitanao aroa zany tsy afaka Jesosy any mahalala ny zavatra antanio azy fa ainy zany bonjour dada nanofo za hoe natoritory ny tsilalay teo ambony fandrinany zoko vavy any Madagasikara ary andro atoandro io de tonga avy any papanay nitondra fiara camionety tena izy noentiny niditra tao amin'ny efitrano ambony nisy lay fandrina natoriko le fiara ary noentiny mandeha teo ambony lay fandrina nisy ay ilay fiara be camionety zany ka nitongilana ny côte droite ny côte droite ny mandeha amin'ny gorodona ary ny côte gauche mandeha teo ambony lay fandrina nisy ay ka saika ny anjera tamiko lay izy nitongilana iny de nositony lay zoky eo de afaka soma tsara tsy naninona tao anatin'le nofo zany tao anaty camion teo am'le fandrina zany mariako fa efa maty io papanay ny fisiko io de nanofo fandroandray izy hoe nanofy hoe andeha aka mpianatra tao amin'ny sekolim-piangonana iray ka mifanila amin'ny fiangonana io sekoly io ka rehefa aka mpianatra de miditra ao amin'le fiangonana aloha izay vao tafiditra ao amin'ny sekoly rehefa nivoaka avy tao iza de ohatrany tsy nisy mpianatra nalaiko akory lasa ny ampita ao avy eo dia nitako kely mipetraka teo akaikina poteau électrique iray de niantsoantso hoe vonjeo fa iny mpangalatra olona nefa tsy nahita olona akory aho na de iray aza mbola tany Madagasikara ihany nofo io piomana ty ampitan-dranomasina no manoratra amin'izao fotoana izao sotra tompoko betsaka ho amin'ny mpangalajaza firy taona olona miteny io mba asiony taona anareo reo fa tsy mety ny antony manko anaovako zany raha ohatra ka zaza kely ianao raha mbola mpianatra 12 taona 13 taona dia tsy mahazo mandeha rery ao anaty camionety io ianao fa any anao de very zay indray zay ny natonga anao tsy maintsy mivavaka aloha miditra ao am-piangonana zay vao maka amin'ny sekoly tenenin'Andriamanitra anao hivavaka mihitsy aloha zay vao maka mpianatra any mandroka devoly zay vao maka mpianatra fa raha tsy zany ianao angalarin'ny olona any ianao de tsy hita hatramin'izay namifatinao azy ty ndray le soratra aloha tena sarotra vakina ato hoe de vakiko arak'izay anoratany azy mihitsy bonjour dady za dada nanonofo hoe fianorazana ato antranoko eo atongompandrina misy fitoerany de hoe am'le fitoeran'akanjo am'le fitoeran'akanjo razana no mifampitaingina be de nisy namako izay niangavy aho hoe mba ampidiro ato ny razany de hoe de tsy nanaiky aho izy fa nantenaiko hoe aza ampidirina ato fa niteneniko hoe aza ampidirina ato fa efa ny ato azy vao manahirana de ny fafako de nosasako tamin'ny raha Jesosy ny gorodona rehetra de mariako dada fa efa mpiandry aho izy ary miara-mipetraka amin'ny zanako lahy misaotra mialoha dada miara-mipetraka amin'ny zanany lahy kely zao lazaiko anareo tranondrazany io aloha sa mbanofa tsy lazany ato le raha tranondrazany io ka tsy maintsy hipetraka ao ianao
de angadio mihitsy eo ami'gorodona farany ambany io loary hatrany amin'ny 2 metatra na 2 metatra sasany fa misy faty ao tena mipetraka ao anaty fasany nareo zay ny dikany mipetraka ao anaty anaty fasana fampitaingitaingina be ny razana ary anangatra nanareo reo tsy ho salama nareo ary nareo ro ripaka daholo eo anatiny io raha tranony razana io zany de loary mihitsy hatramin'ny 2 metatra na 2 metatra sasany io tany io de hitanareo daholo reo razana reo sy ny taona-paty ao anatiny io de ary io dory de maka tany vaovao atototra fa raha ohatra kosa nareo ka mpanofa melata hoaingana zay ihany orairay zay no ny rahantsika oraray mahery mamaky an'ity nofy anankiray ty de fa mamaraparantsika amin'ity alina ity zay tsy voavaky eto indray de amin'ny heriny satria efa nanomboka niditra tam'ilay noraisitsika makaty zao efa nidiratsika miarabanao ray aman-dreny amin'ny aran'i Jesosy za dada nanofy hoe nisy asan'Andriamanitra natao de niandry daholo le mpiandry betsaka tokony hiara-iasa nefa za mbola nyteny hoe ataovy aloha fa misy zavatra ataoko kely fa ho avy aho nefa zareo tsy nety fa niandry ana efa ao anaty akanjo masina daholo nefa zareo de nisy na mpianatra mpiandry ohatrana koa za manko mpampianatra de nyteny hoe ianao koa efa tokony anjaitra akanjo masina anankiray de hoy aho hoe marina mihitsy zany fa za koa zao efa anjaitra ka de za amin'io mikaroka ny akanjoko isolo akanjo de navelako daholo zay akanjo milokoloko sy misarisarina voninkazo fa ilay fotsy tahono no nalaiko hoe ity no mety amiko zay le nofo dada misaotra tompoka mpampianatra no manoratra eny hita mbola hita eo daholo moa zao atsika de mivavah mafy amin'Andriamanitra imaisy fanokanana amin'ny taona 2024 ity raha misy ny fanokanana de zay vao miresaky tsika ty zao mba misy anankiray ngamany ty no vakitsika farany tena farany satria mba mahafinaritra azy ty napietany ato ny larana finday ny mombamomba azy ny taonany de mazava tsara mihitsy ny fomba ilazany azy ato zany daholo zay manoratra rehetrarehetra ny findaynao anontaniana rehefa aveo ny taonanao sorata tsara mihitsy miaraba anao dada miaraba azy telo dako mpiandry vehivavy izy 5 taona monina eny ananina de tia ny larana finday eny za dada nanofy tahaka zao izy tapabolana lasy zay ny teny tamiko ny zafikeloko vavy fa mila ravina tsikafona iray anaovana leso na SVT fa tsy mety maka hono ray aman-dreniny de nanaiky aho aka izany ho azy rehefa noteneniny de lasa nakany amin'ny mare masay niaraka tamin'ny angady sady rano no misy fotaka kely no tao teny antoerana efa nisy olona maromaro nanangona ravina tsikafona tamin'ny gony plastika fotsy ary le ngezangeza no hitako tao anaty gony fa ny teo ambony rano ilay ringidringitra kely rehefa nangady aho nefa de trondro ngeza be ohatry ny trondron-dranomasina ireny no azoko sady misy trondro hafahafa tena tsy mbola fahita isaky ny mangady aho de trondro roa ndray no miaraka no tereko teo amin'ny sisiny masay ilay trondro mba azahoako mapakatra azy eo amin'ny arabe tao anatin'ny saiko de hoe olany daholo ve reto trondro reto hoy ny olona nipetraka teo ary ianao zany to mahazo trondro be foana nisy anankiroa ny antsoantso ny anadaiko hitako teny akaiky teny mba tsy ho lasa ilay trondro fa tsy nanampy ahy izy marihiko fa tsy nahazo ilay ravina tsikafona tena antondiako aho fa ireo trondro ireo no azo misy dika ve ozy dada misaotra veloha tompoko de manao velomanareo amin'ny anaran'i Jesosy ty zao sady natao sezi mihitsy mpiandry izy 5 taona vehivavy zao rehefa manofo trondro anareo tsara le trondro dikan'izay de minana trondro ngeda be mihitsy zao ty nofisy trondro ngeza be makony de misy ny atao hoe oméga 3 indrindra fa amin'ny lohany eo de le trondro le ngeza be io rehefa andrahoina de tsy isina menaka tsony fa mitera menaka ho azy iny hoany io trondro lehibe io fa ianao io zany amin'ny taonanao de efa misy menaka cholestérol le ratsy mbitsiny le ao anatin'ny lalan-dranao ao de tsy makany amin'ny dokotera anao tsy nenana fanafody de manoro hevitra anao Jesosy hoe io hoanina fa io oméga 3 ao anatin'io trondro io
no manala ny tsetsina amin'ny lalan-drano entiny menaka ratsy ao amin'ny tenanao de arao zay lazain'i Jesosy anao. Raha ohatra ka trondro ray no azonao de mihinana indray mandeha ianao. Raha ohatra ka trondro roa de ataovy zinananao amin'ny herinandro teny anankiray de amin'ny herinandro indray ny anankiray. Ary le trondro teo firy trondro anankiroa le izy fa trondro ny anankiray trondro hafahafa ozy hafahafa zany mihitsy ny anambarany azy ato hoe azoko daholo izy le trondro sady misy trondro hafahafa ozy tena tsy mbola fahitany mihitsy ngezabe le izy ngezabe le trondro ka reo daholo zany na trondron-dranomasina na trondron-dranomamy satria trondron-dranomamy ny amin'ny tsikafona tsy trondron-dranomamy ny tsikafona zay ny tena hoaninao de mahasoanao zay ohatran'ny lazay reto mihitsy ohatran'ny trondron-dranomasina ngezabe de andana torohevitra aminao nge ndana manao analyse de sang ianao any amin'ny dokotera de ho hitanao mihitsy tsy maintsy voaka hoe misy cholestérol ratsy ianao de iny fanafodiny io trondro be meny Jesosy ianao io. Tapitra ny fiarantsika pasteur. Tapitra ny fiarantsika amin'ity alina ity isaorana be da be ianao naharitra ny eny tany tokantrano tany misaorana mbola ambony fiara koa satria tena toeram-piasana fa misy mbola miasa alina eny ary mankasitraka atsika rehetra zay nanoratra ihany koa na fohy fotoana sy na fohy taratasy ary fonana foana re tompoko satria be de be ny taratasy eto am-pelatananay fa mampanateny zay fa ovakitsika foana na amin'ny fotoana tsy amin'ny fotoana ary za koa mino rahalanjato satria manana ny fotoana ny Andriamanitra amalina ny zay tsy tara ny fotoanan'Andriamanitra fa ny zava-dehibe loha tonga anao aty ilay taratasy de ary ny zavatra tsy maintsy isy ovaky eto ilay taratasy manaiky an'le fandaminan'Andriamanitra mihitsy an'le fandaminana maharitatra amin'ny farany amin'ny sotranao dada niaraka tentsika ny hevitra torohevitra meko anareo aloha de ataovy mazava tsara mihitsy le soratra fa ny tsipelina kely fotsiny ao anatin'ny nofy de manova zay hevitra ohatra fotsiny zao resaka trondro teo de izy milaza fa hoe nahita trondro lehibe de hoy zay hoe minana trondro niditra hôpitaly le olona ny ampitsoniny namangy azy fa inona mafy averena amiko le nofinao de hoy izy hoe trondro le anankiray lehibe nihita kosy voatsindrona le izy de maty de tonga de maimbo tsy mahazo mihinana trondro anao ny dikan'izay nefa anao nihinana trondro zao marary arity be anao marary aty de aty amin'ny hôpitaly ka ale tsipelina kely fotsiny ataovy hatramin'ny tsipiriany mihitsiny fa miankina amin'iny ny hevitry ny nofy sotra tompoko de ataovy koa ny anaranao ny taonanao ny telefoninao zay am'izay afantarana hoe zay hoainga nyty olona ity fa raha elaela vao mandika an'le nofy efa maty anao raha sanatry zavatra tena nofo moako anatin'ny 3 andro ihany de tsy maintsy mipoka aminao iny 3 andro ka raha androany anao sanatry no misy tension na nofy an'izany tokony nihinana tany amin'ny dokotera igny adaingina anatin'ny 3 andro rehefa mandeha ity valon'ny nofo ity efa maty anao de zay ny ataoko hoe ataovy aingakaingana de misy telefona hoe vonjeo aingana ty olona ity fa raha izao ny fandeha nofiny de ho faty na ho tapaka lalan-drano afaka 3 andro de mba misy omanana eny ary de tapitra ny fiarantsika teto amin'ny onjam-peny fitazatsoa tamin'ity alina ity araka nefa nambaran'ny pasteur Miora teo de ankasitrahany ianao tany atokantrano tany ambony fiara any amin'ny toeram-piasana amin'ny toerana rehetra zay mety hoe nandrenesanao ny maridrefy 5 izahay de mampanatiana anao foana fa isy fony ty fandaharany ity satria hitanay fa mitondra vokatsoa ho anao ho an'ny fiainanao ary ho aminao avinao mihitsy de ampafantarin'Andriamanitra mihitsy hoe zao ny zavatra isy tandremy ianao fa misy zavatra ohatran'ity tandremy fa ohatra matsiaro an'i Josefa pasteur Miora dada matsiaro nofon'i Josefa le tamin'izany fotoana zany tany Egypta matsiaro ihany koa andry Daniel rehefa nanofo ry Nebukadnezar mpanjaka sy sisa de ainy tsara mihitsy ny nandika an'le izy ary tsy misy diso tsy misy diso ny nofy tsy misy latsaka ny nofy fa de marina zany rehetrarehetra zany ka mbola misy tahaka an'izany amin'izao vanim-potoana zao miova
Jesosy tsy miova Jesosy ary mbola andron'ny Daniel sy andron'ny Josefa zao van'ny fotoana iaina antsika zao tsy misy zava-baovao hoe fa ny teoloha ihany no mihodina miverina io fa ny teknôlôjia sy ny zavatra maro samihafa no mety eritreretantsika mampiova azy fa efa fanaon'Andriamanitra hatramin'izay pasteur Mbero. Tsy misy ihany koa tontonjato pasteur Dadarandrina Toandro ny hoe sendra misy satria soit tsy misy hoe misy application atsofoka mety andika nofy de am'reny de ataoko hoe fitaka avy amin'ny devoly satria mety hitombo zay atsoatsy hoe soraty eto ny nofinao de aveo atika le application ny nofinao na mety robot na mety robot fa io de tena avy amin'Andriamanitra manokana ary ositra Andriamanitra tsy miresaka amin'ny robot fa miresaka amin'ny nofo zay mihitsy zay le joba voalazantsika teo de tsara foana ary isaorantsika ny amin'ny fananana zao ray aman-drenitsika zao ary mba entana kely miaraka amin'ny etony amin'ny faharoapolo ny volana martsa izay deuxième concert iarahantsika satria efa eo mpamitana raha marimarina koa efa mpamitana ho anao zay mandalo eny nasana zao de efa miova ny endriky ny trano ety ivelany Analamahitsy miova ny endriky ny trano ety ivelany de efa eo mpamitana an'izany trano zany isika efa manomboka tsara le trano ngeza tena ngeza efa misy endrika tsara am'izay le trano efa manomboka velom-bolo zany ny olona hoe rio le trano de amin'ny 20 mars de misy fiaraha-misakafo goavana iarahantsika eto amin'ny 4e étage 10 000 ariary na 250 000 francs ny fandraisana anjara raisinao amin'ny Ravavy Saoly raisinao to amin'ny radio ao amin'ny comité ihany koa izany atapakila izany eto moa ianao taletso miarabanao zay aloha tsika amin'ny alindalina teny ny azakazaka miarabanao zay taletso andrasy tsy mandeha micro ndrasa aloha jery kely zay faly miarabantsika miaraba dada tonga soa ato amin'ny radio ianao ary tena fifaliana ho anay foana ny mandray anao fahasoavana ho anay ary fitahina ho anay fiangonana FPVM ny fananana anao satria zava-dehibe tena zava-dehibe tsy takatry ny saina maha olombelona ny zavatra hoentin'ny dada de mankasitraka amin'ny zavatra rehetrarehetra faly daholo ny olona rehetrarehetra mampatsiahy kely fa mandeha direct amin'ny Facebook izy tia amin'izao tenenanay zao de nefa teneniko foana ao anaty Facebook hoe nofo zay alefanareo androany tsy androany no valiana fa mbola homentinay ao amin'ny dada le izy de jereny dada aloha zay valiana de amin'ny heriny vao hoentintsika eo le izy de mankasitraka antsika rehetra satria fotoan-dehibe tena zao ny zavatra niandrasantsika teto amin'ny fiangonana de fotoan-dehibe zao irahantsika amin'ny dada isaky ny zoma arivo zao samy mitondram-bavaka tsika mba ho tanteraka foana zao fotoana zao mba ho tena fifankazarantsika amin'ny tsitoa mihitsy zao zavatra zao misaotra dada malala ohatrany ianao miresaka amin'le manaratra kely say dada maheto anao lesaka deuxième concert 30 mars ohatrany eo mombomba azy azavao ary 20 mars le izy pasteur fa tsy 30 20 mars le izy deuxième concert lehibe voalohany izy io activité ataon'ny comité amin'ny famitana ny trano dada ao anatin'ny fankalazana ny fahadimapolo taona nampitandrina azy tsika ao anatin'izay de manasa tsika rehetra efa betsaka ny bielafo efa kelikely sisa mibiany amin'ny comité any afaka mandalo ato amin'ny radio na tsy afaka ary ianao amin'ny fotoana azy miteny hoe tsy afaka de tsy hividy fa fandraisana anjara le izy afaka atao emporter koa afaka tongotsika manao emporter de afaka makan'izay ianao araka ny teniko teo na tsy avy ary ianao de vidio satria etintsika amin'ny tany nasan'Andriamanitra ary zay foana ny tenen'ny dada hatramin'izay hoe ty zavatra ataontsika ho anazy ty any ireo olona tsy ho anazy fa fitahina ao antsika io tena fitahina ao antsika io hoe asan'Andriamanitra ho ataontsika de fitahina ao antsika tsirairay avy de zay ny anentanako antsika tsirairay avy hoe raha te ho tahiny ianao de miezaka izaho manao asan'Andriamanitra fa tena zay ny zava-dehibe indrindra ao anatin'le izy de manasa antsika rehetra mba handray anjara amin'io aorinan'io ihany koa de efa mikarakara tsika ny amin'ny 1er mai satria anao fionam-be tsika eny amin'ny garden party lehibe tsika eny amin'ny café d'Ampasimbe amin'ny 1er mai de efa samy miomana ny fiangonana tsirairay avy manodidina sy ny rehetrarehetra fa ho avy ny fandaminana ao anatin'izay toboka sotra tobo tsy manakambary tata avy am'zany tsy manakambary tsony fa boninoy daholo eny ary tapitra ny fiarahantsika de angatantsika angamany dada tahaka ny mahazatra marana amin'ny alalan'ny vavaka mba le vavaka dada solon'ny alipitahina sy ny rojom-bavaka efa ambarantsika eto foana de angatantsika mpanajany dada mba hitondra mavaka amin'ity alina ity vavaka isika ry Jesosy faly de faly zay miaraka aminao foana na de tsy mifankahita aza miona amin'ny alalan'ny onjam-peo
misaotra anao amin'ireo vahoaka maro be liana de liana tandrianao fa Andriamanitra miteny Andriamanitray manoro lalana tsy mba manao ambozizo tsy mba tezitra aminay fa miteny mandrakariva araka ny soratra masina hoe mba antanio na dia ny zavatra ho avy aza manatanteraka an'izany ny vahoakanao Jesosy ka dia tario lalana iresao mba ho zatra miresaka aminao isoratra masina vavaka atao isan'andro zany ihany ny lalana azahoana miona aminao ka dia mangataka anao zay isa-tokantrano isam-baravarana mba olony vavaka sy asa daholo araka ny teninao ka sady vita ny vavaka dia mandroaka devolo daholo fa idevolo ihany mahatonga fampitrina sy fahantrana eto amin'ny tany sy ny firenenay ka rehefa afaka isa-tokantrano isam-baravarana io mazava foana ny fitarian'ny fanahy masina ny tokantrano sy ny olona tsirairay avy mangataka aminao ary mba hanometiko mitory masom-piadanana mamindra fo dia mamela heloka fa mpanota daholo anie zay Jesosy amin'ny olombelona anay tsy hoe olona saika nanota fa tena mpanota zany foana ny raharanay professionnel amin'ny fiainanay ety ka dia mba mamindra fo fa tsy fantatra izay tokony ataonay ny anaranao Jesosy no angatahako zany amen. Eny azy de ho amin'ny heriny anio toy izao indray miaraka eto amin'ity onjam-peo ty tsika ao anatin'ny fandarana miteny amin'ny nofy Andriamanitra. Kanefa misy fanao iray itenena n'Andriamanitra eny fanao roa aza nefa tsy tandreman'ny olona zany dia nofy sy ny tsindrimandry amin'ny alina raha sondritory ny olona ka reniko eo ampandrina Joba 7:4 sy 5. Miteny amin'ny nofy Andriamanitra, miteny amin'ny nofy Andriamanitra, fandarana iray hitondrana ny fanazavana amin'ny hevitry ny nofy rehetra. Arahanao eto amin'ny onjam-peony 105.6 radio Fiotazantsoa isaka ny zoma alina manomboka amin'ny 7 ora iaraha aminao amin'ny pasteur Dada Randrenatoandro Jean Joseph. Miteny amin'ny nofy Andriamanitra, miteny amin'ny nofy Andriamanitra. Amboary fanaraka amin'ny sainao ny saiko mba iraizantsika saina ka ho tokana safidy ampianaro ho tafaraka amin'ny fonao ry raiko lay foko izay malaina amin'ny asa sy ny adidy. Mba amboary arakaraka ny fihevitrao ry raiko ny ampipoko diso toerana tsy mba mendrika fity ampianaro tsy hisaraka eo anilanao ny haiko ka tsy andalo na iserana fa mba ho aminao dore.
Andriamanitra mahasony olony tokoa dia no madio fo fa izao dia saiko ny bilisatra ny tongotro saingy solafaka andiko satria nialona mireare aho raha nahita ny fiadanany ratsy fanahy iza no hay any an-danitra ary tsy misy aty ambony tany iriko tahaka anao fa na dia levina aza nofoko sy ny foko dia mbola vatana ampony sy anjarako mandrakizay Andriamanitra ary indro very izay lavitra anao ary inganao izay mafoy anao fokotomamy matetika anao no manota oelovina noy farane efa horimbedrabe nefa mananao Jesosy eo manananao ka tsy ahoako zany retrizany samatra Zanak'Andriamanitra matetika anao no manota maeresika zanak'Andriamanitra oelovina noy farane firy mafy ny teny efa horimbedrabe fa raha miray amikoy ianao ka mitoetra ao anatinao ny teny Jesosy eo manananao dia angatao izay tianao na inona na inona na inona na inona